Ny ompana tamin'ny fankalazana ny fahadimapolo-taonan'ny Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny resaky ny andana sy ny ankilany. Izy be ho tanterahana any Antsiranana ny fa-17, fa-18, fa-19 Aogositra ho avy izao ka tonga nangataka tolo-tanana sy fiarah-miasa amin'ny fanatanterahana izany tamin'ny Filohan'ny Antenimierandolona ireo delegasiona ireo. Votoso filazary tsara ny nosy Madagasikara. Io no teny filamatry ny Fiangonana FJKM. Tonga izahay tsy misalasala satria ray aman-dreninay, ray aman-drenin'ny firenena ary indrindra ray aman-dreny teo amin'ny fiangonana zay misy anay amin'izao fotoan'izao ny président Honoré RAKOTOMANANA dia tsy nisalasala izay nangataka taty aminy ny fanampiana entina manatanteraka izany asa lehibe izay vina lehibe ataon'ny FJKM izany. Dia isy fiarah-miasa amin'izany fotoana izany ataonay izany ary indrindra koa ny raha ohatra koa misy ataontsika hoe fidinana toerana mombany amin'ny vondraboka sy rabefana dia mety ho tafaraka an'itio zany dia mifanonona azy zany ary indrindra fiarah-miasa amin'ny fiangonana ohatran'izao mba ialana amin'ity fahalovana ohatran'ny hita fatao ohatran'ny somadianaka amin'ny firmentsika ity izany no tena ilainy zany mba hoe tena voto fidranany tsara ny sotrarantsika. Vonina iara-miasa mandrakariva amin'ireto Noraisin'ny Loholona sy Diakona FJKM amin'ny faritra Faravohitra ireto ny filoha Honoré RAKOTOMANANA amin'ny maharay aman-dreny azy ao anatin'ny fiangonana io.